niza nanakana na satana sy ny firongony na ny tsy fahafahany zany mpino zany dia valisoa asatsy azo ilay valisoa azo ka ahoana ny hahafahanao hoe tapidalaka le mpino tsy ho tapidalaka le velively mpino amin'ny mampino azy ka nresaka atsika eto Imam Sadiq miteny amintsika hoe ny mpanompo iray dimy mahanta miteny izy amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mba omeo aho zavatra na mba omeo aho arena na mba omeo aho mba hahafahako manao an'izao zao izany tianao zavatra avy amin'ireo zavatra tsara asa soa mba omeo aho anavako asa soa ohatran'izao teny Imam fa idha alima Allahu azza wa jalla dhalika minhu bisidqi niyya kataba Allahu lahu min al-ajri mithla ma yaktub lahu law amila. Rehefa fantan'Andriamanitra fa hoe amin'ny fikasany marina izany dia hosoratan'Andriamanitra ho azy ny fahasoavana mitovy amin'ny hoe raha ny tanterahiny ilay asa. Rehefa feno zany le fanapa-kevitra nananany masaka ny fikasany dia hosoratan'Andriamanitra ho azy zany. Jerevan'Andriamanitra ilay asa sa tsy jerevany? Tsy jereny ilay asa hoe tanteraka ilay asa sa tsy tanteraka, mijery fotsiny izy amin'ilay mpino hoe ahoana samy mametraka ny fikasany hoe zaho raha zao pateanao an'izao ka teboka eto raha lahy isainapany nareo ray mandeha tiako ny hipetraka hiteny amintsika ny hoe andaontsika ametraka tanjona ara-pinoana ao anatitsika, tanjona ara-pinoana ao anatitsika ary ny fikasana marina vitanao manao azy dia tanterahanao voakety ivelany hitany rehetra alhamdulillah ary napetraka ao ny fikasanao marina. Tsy vitanao nanatanteraka azy alhamdulillah fa ny fahasoavany andrasan'Andriamanitra anao dia mitovy amin'ny hoe efa ny vitanao ary tanterahanao tety ivelany lay zavatra. Iza ny andrasantsika anakanantsika, iza ny avoasakanantsika ny amin'ny zavatra ao anatin'ny saintsika sy ao anatin'ny fikasantsika zany misy nanakany izy raha tianaka fa izany rehetra zany anefany dia mila hoe tandremotsika fa mahafantatra ny ao anatintsika Andriamanitra, mahalala ny zava-drehetra Andriamanitra, mahefa ny zava-drehetra Andriamanitra, mahalala ny miafina sy miariary Andriamanitra. Aoka ompino ho tsara sitrapo, tsara fanahy, minia, mitia ny hanao zavatra tsara. Zay ngambany tiako resana amintsika ny fehin'izay rehetrarehetra zay. Averiko amin'ilay resaka famelabelarana hatramin'ny voalohany dia ny hoe tsika mampiray antsika eto dia ninona fiarahamonitsika anankiray ary tsika mpino mpiray finoana. Ireo zavatra roa reo mila avy amin'ny tenatsika, avy amintsika samitsika no mampiakatra an'izany fiarahamonitsika zany ary mijery mamany problematsika zany. Aleotsika ndaotsika hijery ny hoe inona ny tena problematsika dia vahatsika amintsika samitsika. Aiza mitanjona kenetsika dia tanterahantsika amintsika samitsika. Ampin'Andriamanitra atsika, Andriamanitra be fahasoavana. Tonga nizaniza rehefa n'Andriamanitra hanampy atsika hisoratsika ary hisoratsika Andriamanitra nandefa azy. Tsy tonga nizaniza fa tsika problema miava ve tsika? Sanatria tsika tsy problema nizaniza ary tsy problema miava. Mijoro amin'ny tenatsika, tsy mahamenatra atsika izy atsika, ianao tsika ary tsy mahamenatra atsika mahatsika zany. Aza mamita tenatsika. Andaontsika hijoro amin'ny tenatsika. Zay tena mahatsika ampiarotsika ary ampiasaitsika. Fa aotsika ny problematsika, farito ny tanjonatsika. Dia ataotsika no hametraka ireo zavatra zay takiny izany tanjonatsika zany mba hitantana sy hitondratsika makany amin'izay tanjonatsika zany. Ary azadiny fa ny fanananao tanjona tsara, fametrahanao tanjona tsara ao anatin'ny fikasana marina rehefa tratran'Andriamanitra ao anatinao zany. Maninona? Dia sahala amin'ny efa nitanteranao na dia olona afaka ny fotoanany olona vao manatanteraka azy efa Allahu akbar. Tsara fanahy be fahasoavana marina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على علي أمير المؤمنين سيد الوصيين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على أئمة المؤمنين وساداتهم علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات السادة والسيدات الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله يرحمكم الله. Ralai sana pa mapacaron sikyaw sa manantantena kumantunaju sarayaya ni hitanema chika lalandavan takwa Allah, ni hisalura chika lalandavan takwa Allah, ni hanana chika takwa Allah, ni hitanema chika mbaha na tantera kirwatiti ya lalafta ni fadala. Ibada Allah wa inaru pamukrandeman taralai sana pa inaru ay mandin hatsay. Amboaro nifika sa chiki ary farito ny tanjona tsy petraka mantsak'izay eto isika ary mametraha tanjona ara-ponina ianao zavatra kely ianao ny hoe ahoana ny anomananao eo avinao amin'izao farito mazava amin'ny asa zay atao hoe ety an-tany zany fa vitanao manatanteraka azy alhamdulillah hakasoa hakatsara ary raha masaka ao anatin'ny fikasanao izany tsy vitanao nanatanteraka azy dia omen'Andriamanitra fahasoavana fameno amin'izany mifanaraka amin'izany raha olona tahaka n'olona efa nanatanteraka sy navika izany ianao amin'ny fotoana hanomezan'Andriamanitra nyvalin'azy. Faharoa, tsika asantsika olona mitsangana ny fanoa tanterahantsika vahantsika ny problemantsika ny fanoanatsika mitanjona izay tratrarintsika fa rehefa manao izany isika dia tsy averan'Andriamanitra amin'izay fotsiny fa izy no mpamahalalana ny mpino anengana samby osokafany ny lalana soantsika tany makena ny tanjonantsika tsika tsy rainay azy. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظ مراكزنا اللهم من علينا في وطننا هذا الأمن والأمان. اللهم احرس أهالنا بحسن حالك. اللهم احفظ الجمهورية واحفظ قائدها ومن عليه بالسلامة والعافية وطول العمر. اللهم من عليه بالسلامة والعافية وطول العمر. اللهم احفظ مراجعنا. اللهم من عليهم بالسلامة والعافية. اللهم انصر جيوشك في كل مكان. اللهم انصر جيوشك في كل مكان. اللهم احفظ قائد جيشك ومن عليه بالسلامة والعافية. اللهم غير سوء أهالنا بحسن حالك. اللهم ارحم موتانا واقض حوائجنا وفرج همومنا واشف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة صلوات.